era Madagasikara zay tsy hitany tsony atao satria tsisy vola mampandehana ny komina ny tsy azo zava-ratsy. Koa manaiky atsika ireo mpampianatra ireo mpanabe zay tsisy sekoly tsisy laboliny tsisy slaitra ireo mpangala zay tsy hitany tsony fa voatsiny ireo sambo. Koa zay rehetra zay matao dia mandava atsika mba hosary fa tonga atsika amin'ilay fetra amin'ilay toerana ahafahantsika mandrava ilay saky. Inona ary no ataony rehefa tonga ao andafy izy miavondavina hiadivana daholy misakisa alohanay toerana zay ny manjaka zay ny mandidy zay ny manapaka rehefa avy eo a le nanoana toakisaka todakana amin'ny ambavafo to edivana daholy manodidina anika miady amin'ny fiangonana miady amin'ny panneau gazety miady amin'ny vahoaka izy rery sy ny mananasy ny sisany eo fa tsika rehetra miara tsika rehetra fandray tanana no hafahatsika manaraka ty fireneny ity. Da raha fireneny ity mbola hoe itoy taona vitsivitsy na volana vitsivitsy a mahatsy. mangataka izahay ampahendrena ampanajana ny filoham-pirenena Erojona Ramatoanina ametra-pianarana fa tsy mahazaka. Ny fananam-pirenentsika ka nanasoavana tombotsoa manokana sy tombotsoa natokana fa mbola tapenana koa ny vavan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Sarava, tsy mety, tsy laitra, tsy saka ka izahay reto zany a dia mitona atsika rehetrarehetra malagasy hiara itsanga izay le hoe mitsangana manaiky sika rehetra tsy misy fangefahalerana manjaka ny goligoli voaosifosy ny sapity ny bahoaka ny fananana isololombelo tsy vohaza itsinany zany ketiko tokoa. Sahay izao dia nianjapiny zany fa sahay izao tratra ny fitenenana hoe nokakeo ny mboakely tsenanao izy mono nanatao zanamarina nne fa ikalita fanapinina isao zavatra fiseho zao amin'ny assemblée nationale milaza mihitsy ny fahalala no mitena aoketiny miaraka aminao solom-bavahoaka zay tokety fa misaka ny tselany iaina ny solom-bavahoaka masany folo sy manolotra ny lalàna zay tsy mpanala amin'ny assemblée nationale. Zany hoe ny vahoaka malagasy varivolo dia mifanampina ny antoko zay fikambanana politika maro eto amin'ny firenena ny volona ao anatin'ny hetsika atao hoe mitsangana malagasy.
fanitsakitsahana demokrasia sy zidizara na fanampenam-bava amin'ny endriny rehetra. Anohatra tsy fanarahan-dalàna tao mpitondra manjaka tao amin'ny firenena. Anohatra ny fivarotana tanindrazana sy ny fanaovana gavirana ka ny firenena. Anohatra ny fangalana-kely ny fananam-bahoaka sy ny fanaovana varobo. Anohatra ny fahaiza-mitantana sy fanaovana tsinontsinona ny maolona. Ko miantso ny malagasy rehetra tsy ankanamana hiara eka hitsangana anofa andala tantara